Nicolas Tokofavy ankavaliana ny arabanantsika rehetra manaraka ny Madagasikara télévision amin'izao aliny zoma fa 3 ny volana May 2024 izao tonga somatsara indray atao anatin'ny pejy anasana vahiny tondrana ady hevitra miaraka amin'ny vahiny arahana amin'ny sampana fampahalalam-baovao eto amin'ny MATV anao amin'ity alina ity ko dia saina anaraka izany hatramin'ny farany amin'izao alina izao dia resaka momba ny tontolo iainana iresaka momba ny arena voajanahary eto Madagasikara isika miaraka amin'izareo avy eo anivony antsoina hoe Alliance Voire Gasy ary dia Andriamatoa Andry Andriamanga izay mpandrindra nasionaly zany sehatra izany no vahiny nanaikana saina hitafatafa sy idinidinika amintsika amin'ity alina ity Andriamatoa Andry Andriamanga miarabanao ary misotranao manaiky namaly ny fanasana eto amin'ny fandarana amin'ity alina ity. Efa betsaka ihany mety mahalala lay anarana hoe Alliance Voire Gasy na ny AVG satria dia nandritra ny taona maromaro voateny foana zany rehefa miresaka momba ny arena voajanahary sy ny tontolo iainantsika eto Madagasikara na zany na tsy zany Andriamatoa mpandrindra nasionaly ny fotoana toy izao atao hoe fanararoatra ihany tsara ihany angamba aloha iverinana ihany mikasika izay hoe iza marina moa zany Alliance Voire Gasy zany inona ny tena zavatra ataony ao anatin'izay sehatra ny tontolo iainan'izay. Taona maromaro tokotra an'izay satria feno 5 taona amin'ity ny Alliance Voire Gasy tamin'ny taona 2010 zany no misy fikambanana 20 fikambanana malagasy natsapa tena fa tokony hanao zavatra tsy misy tetikasa tamin'izany tsy misy hoe fa matsimbola avy any ivelany fa reo ataontsika hoe fitiavan'ny malagasy reo mpikambana malagasy reo zany metraka ny fifampitondrana tsara eto amin'ny firenena no natonga an'izy ireo namorona ny Alliance Voire Gasy satria nahoana moa satria tamin'izany taona 2010 zany nirongatra be ny fanondranana tsy ara-dalàna ny Bois de Rose ary tamin'izany koa nisy gouvernement anankiroa nanome fahazahoan-dalana ataontsika hoe exceptionnel ho an'olona 13 reto ho an'olona 13 mba hanondrana zany Bois de Rose zany na dia efa voararany lalàna ambony ary hoe tsy azo ataony manondrana an'ireny mikapana'izy ireny dia nisy arrêté interministériel navoaka tamin'izany ka dia nitsangan'ireo fikambanana 20 ireo namorona ny plateforme Alliance Voire Gasy ary ny zavatra nataony voalohany dia ny mitondra teo amin'ny Conseil d'État hoe mba anafoanana andreo arrêté interministériel reo zay zany ny fomba niforoanany Alliance Voire Gasy fa tateoriana moa raha hoe Bois de Rose nahafantarana ny Alliance Voire Gasy dia natsapa ny Alliance Voire Gasy natsapa ireo mpikamban'ireo zany fa ny tena zava-dehibe ao anatin'ity zavatra ity mahatonga an'ireo trafika mahatonga ny ty Bois de Rose ty hitatra be ohatr'izao dia ny tsy fananatsika viana ary indrindra le resaka gouvernance na fifampitondrana raha io ny tsy mety dia ataontsika hoe tsy ho afaka mihitsy io crise ny Bois de Rose sy ny crise ny arena voajanahary io tao anatin'izay 5 taona izay Andriamatoa Andry Andriamanga inona ny tena toerana nitazominareo teo anivon'ny Voire Gasy satria fikambanana maromaro ny vondrona zany nanome an'izay Alliance Voire Gasy inona ny tena zavatra nataonareo zany tao anatin'ilay 5 taona satria ny fanindran-dalana tamin'izay 5 taona izay ihany koa no atao hoe tena nampirongatra ny karazana fanondranana ireo arena voajanahary eto Madagasikara zay atao hoe voararany lalàna ihany. Azo lazaina hoe mitondra fomba fijery hafa ary fomba fijery izay hitanay efa mety izahay tao amin'ny Alliance Voire Gasy nahitran'izay 5 taona izay dia tsy ninona akory fa ny tokony isiny ny fiara-miasa ary fandraisana andraikitra ny tsirairay izay voakasiky ny arena voajanahary tsy izy ireo fa ny firaisamonim-pirenena tokony anana anjara-toerana lehibe satria ny arena voajanahary dia ary-pirenena any vahoaka malagasy fa zay mpitondra eo dia mpitatana fotsiny izy ary zay ny tena tsara ho tsaron'ny mpitondra firenena fa mpitatana fotsiny zareo fa ny tena tompony dia ny vahoaka malagasy raha ny tokony tena izy zany tokony mihera amin'ny vahoaka malagasy zay le antsoina hoe anjara andraikitry ny société civile ny secteur privé anisan'ny voian'izany zay hoe secteur privé ny société civile ary ny gouvernement tokony hiara-iasa zany fomba fiadinay tamin'izany dia misy karazany maro ao ny fanampiana fanomezana sosikevitra fanaovana débat nefa koa ao etsy amin'ny ilany ny fanaovana an'le atsotsika hoe interpellation fanairana
ary misy fotoana ary zay tonga arak'le teneniko teo hoe tonga hatrany amin'ny fitoriana mihitsy nitory zay satria hitanefa tsy rary ny lalàna anankiray nitory zay satria hitanefa nisy nalemy ny fanjakana tao anatina resaka trafika sokatra ohatra ny resantsika nitory nangataka tamin'ny fanjakana zay aloha zay partie civile aloha zay ompitory de nisy voka moa zany tamin'izany fotoanandro manome information zay satria avy manana fitaovana koa zany zay hoe afahana mampiakatra ny feon'ny olona ny information any amin'ny olona zany raha tsy tentsika fa tsy le ligne verte any amin'ny alliance voargas 512 izy io gratuit de miantso amin'iny olona manome information de reny no fiaramiasanay amin'ny mpitondra fanjakana ny tafika ny gendarmerie azafady ny polisy ny samifina ny bianco dia mizara an'ireny information ray zay mba ahafahan'le fanjakana mandray andraikitra tao anatin'izay dimy taona zay ary raha aka ohatra tsotsotra zay amin'ny fomba fanao ary le niteneniko teo hoe fomba fanao vaovao ary fomba fijery vaovao ny asa nataon'ny alliance voargas voalohany kianko dia ny hoe raha ny olona rehetra mandeha mamboly azo ny alliance voargas nanao campagne fikarakarana ny zanakazo voavoly le fomba fijery durable zany le maharitra zay no tena tiany alliance voargas apetraka ary ny tsisy afa-tsy ny fifampitondrana tsara no na bonne gouvernance mahatonga nyreny vokatra ny tetikasy reny aharitra fandraisana ndraikitry ny olo-pirenena no isan'ny napetraka ireo manahoana ny tena fiatrehana zay hoe mandray ndraikitry zay ny olo-pirenena anatin'ny sehatra hoe fikambanana nantony alliance voargas tao anatina vanim-potoana zay raha malala fa nafampana politika nanahoana ny atrehana zay inona ny tena atao zavatra nanahirana sy sarotra satria samyezaka daholo nylaza fa niady tamin'ny fanondranana ny rehetra sainga raha malala ny vokatra taizany tena lesoka inona ny tena nanahirana tao anatin'izay adinatrehana zay ary ny akapobeany aloha dia vaovao tamin'ny mpitondra fanjakana tamin'izany andro zany ny firaisamon'ny pirenena indrindrindrindra amin'ny resaka tontolo iainana any ka raha miteny ianao ohatra dia fangaro le hoe mpanohatra ve reto sa olona ataontsika hoe mandray ny andraikiny milazany tsy mety fangaro mbola vaovao zany zay tamindrindrindra tamin'ny fiatomboanay any ka ny fanjakana ary ratsy fijery taminay nefa toizanay ihany ny asanay satria fantatray fa manana anjara didy ny olo-pirenena tsirairay mitazona n'le antsoina hoe tamberina ndraikitra na redevabilité ampitondra fanjakana zay karamainy de zay zavatra zay zany nizahanay mitazomina foana ny resaka trafika ianao teo hoe milaza fa manao daholy nefa mbola misy foana le izy tena marina tokoatran'izany satria tsy manao hatramin'ny farany azavaiko ny le izy hoe fa maninona no mbola mitoy fonindreo trafika reo raha ohatra hoe boîte rose ny resantsika dia ao ny fahavononana misy reny déclaration be dehibe reny indrindrindreny nandritra an'izay dimy taona zay ary mbola mitoy izy io reny déclaration reny tao amin'ity fitondrana vaovao ity ny olana dia eo amin'ny fampiarana an'izay fametra le déclaration zany raha mitaontsika amin'ny teny vahiny hoe tsy traduite en acte misy tapaka zany inan'elanelany inona mahatonga an'izay hoe tsy mivadika ho asa rehefa ny fomba-pirenena mantsy zao vao nandray nytoerany vetivety tao anatin'izay nandraisan'ny toerana zay de izy nanao fanambarana tena namaky ady amin'ny fanondranana andramena raha mahita nefa ny zava-mitranga raha fijery ny fiarahamon'ny pirenena zay atao hoe manara-maso zay toedra raha ara-tontolo iainana sy ny fandika-ndalana ny tontolo iainana zay inona no mahatonga an'le fahosan'ny fanjakana tsy ahafahany mamadika an'ilay fanambarana ho lasa tena ato ny vantana trehana mihitsy ahafahana mampijanona miaraka amin'ny vava raha ilainy zany an'ilay fanondranana sy ny trafika tena aingana indrindra dia hoe ny système tsy nandeha tao raha miresakitsika système miresakitsika olona nisy olona be deaibe tafiditra tao ary ny filoam-pirenena ihany moa ny teny hoe mafy be ry zareo manamboly izy ary tsy laviny zany fa tena manamboly reo manao fanondranana tsara dalan'ireo zay zany no anisany ary ankehitriny efa betsaka ny sosikevitra napetraka anisan'izany manaova patrouille fa le fampiarana ny lalàna
za miteny aminao fa raha ohatra ka anankiray na roa na telo fotsin'izay efa fatapoko fatam-pirenena zao no hiarany lalàna misy amin'io bois de rose io a dia mety amperitreritra ny hafa zay a sarotra angamba zay ho amin'ny mpitondra fanjakana fa zay nefa mahita hoe arahany pirofo anana ny mpitondra fanjakana na amin'ny resaka famotsim-bola zany na amin'ny resaka ataontsika hoe le stock tsy hita rentsony a dia tokony mora ny mampiatra lalàna afaka tomboka amin'izay fotsiny izy io afaka tomboka amin'izay asa moa zany ny filoham-pirenena zao janvier nahazo nandray an'ny toerana tsika zao a volana mais asa angamba ny atsoaty satria efa misy processus ihany kosa aloha tsy lavina misy processus a efa mandeha misy fanadihadiana efa mandeha misy fanangonana anarana efa mandeha misy fanangonana pirofo efa mandeha fa miandry an'le acte kely zay tena le raha zaiko teo tsika ohatra hoe fampiarana ny lalàna amina telo fotsiny ary ohatra amin'le tena ngeza be ireo dia zay mino fa hitsahatra izy ny zava-misy mantsy andrimatoa andriandriamanga raha ny feoenany fotony na voakitika ary ny tena ngeza be amin'izy io mahavita mividy sasy sarotra moa ny tonga dia antarana an'izay eto satria système ray manontolo na fitsarana na ny fonja voakasika ao anatin'izany fa ny zava-misy isan'ny nanaitra ny sainy maro indrindra ny olona afaka nikirakirany internet ny nahita oronan-tsary mihetsika fanady adiana anankiray investigation mihitsy le izy navoakany zareo amina bureau mpanahadiady anankiray tany ivelany na ny UIA zany lay navoakany Alexandre Bismarck tao anatin'ireny zavatra ireny a nisy mihitsy anarana voatonona mpandraragoavana nisy mihitsy tompona andraiky trandrim-panjakana voatonona ny zavatra toy ireny atraiza no ahafahantsika mampiasa azy na fanjakana perinasa na ianareo anatin'ny fiaronam-pirenena ahafahana mampiatra an'izay lalàna zay hoe misy fanady adiany toy nefa mipetraka atraizany ahafahana mamoaka an'izay satria sehatra raisam-pirenena mihitsy no nalaovana tao anaty nanaovana an'le fanady adiana ao an'izay fanahitan'le oronan-tsara za mieritreritra hoe tsy mila oronan-tsara akory ary tsy mila oronan-tsara akory ary satria nisy déclaration de stock tamin'ny 2011 nasaina zany reo olondreo nyteny hoe firy a ny stock anananareo dia nalaina ny anarany nalaina nisana rondin ny lalàna efa miteny hoe raha vao mihetsika reny bois de rose reny na taterina ary a na ataontsika hoe manapaka ianao na mitatitra na manondrana dia efa hiarany lalàna roa taona tranomaizina sy mandoa avroina tsy mila orana tsara akory mifamidina amin'le olona nanao déclaration de stock fotsiny isika dia manisan'ny stock tamin'ny 2011 mampitahany zany amin'ny stock amin'izao fotoana hoe firy ny eo dia hitantsika fa vetivety dia miatra le lalàna ka tsy natao zay tsisy sananao an'izay inona no antony satria nisy lamosina natahorana avy eto sa inona ny antony aloha tsy anjarako angamba satria mantsy rehefa mijery le fanadiadiana dia hoe olona sy orinasa matanjaka eo amin'ny sehatra raisam-pirenena tiako anazavana an'izay ihany koa andrimatoa andriandriamanga isika nge raha eto toerana mety tsy niodina tsony ho trafikana bois de rose io fa satria izy misy mpanambola mandray any iverany dia mbola misy manondrana tsokosoko atraizany fahafahantsika malagasy miady kosa aloha ao anatin'izay sehatra raisam-pirenena zay na ho an'ireo firenena sy tanàna lalovany ny andramena ho isaranatsambo na reo tena firenena ivantanany mihitsy ny tiako iverena kely hoe ny antony aloha ngambany a samy manana ny antony na dia zay ary mahafantatra hoe inona mahatonga an'le fitsarana osa ohatra mpiatra an'le rotaona tranomaizina tsy inona zany ohatra fa nisy fotoana nylaza fa satria ao anatin'io lalàna io misy an'izany juridiction spéciale tsy maintsy apetraka zany dia mbola tsy tafapetraka zay nefa afaka miteny hoe asory ao anatin'le lalàna fotsiny le juridiction spéciale dia tribunal tsotra dia efa afaka mitsara an'izy ireo zany afaka atao zany fa le fahavononana zay le teneniko teo hoe misy elanelana eo amin'le resaka teny atao a sy le tena traduction an'izay fahavononana zay zavatra tsotra oatra zany anisan'ny ataontsika hoe tombotsoa atsika ankehitriny a dia ny fananatsika fiara-miasa amin'ny raisam-pirenena raha izay a dia nampidirantsika an'ireo bois de rose reo koa atao amin'le hoe CITES le CITES moa zany le resaka fijerenany fanondranana hoe firy a ny tokony ahondrany malagasy raha toa ka tsy tiana ho lany taminganyireo a nefa apetraka eo amin'ny tsena iraisam-pirenena zany zavatra zany a dia natonga atsika azo famatsim-bola
fa matsimbola anaovana inona fa matsimbola anaovana ny fanadihadiana rehetra sy ny fanamboarana ny lalàna rehetra mba hahafahantsika any orina any miditra amin'le hoe famarotana ohatra satria aminay voary gasy kosa aloha dia zao fandrarana zao fandrarana ny andramena dia zavatra tokony ho temporaire ihany tsy tokony zavatra haro zao fa tokony hiditra zany tsika any orinany rehefa feno fepetra rehetrarehetra amin'ny fanomezan-danjan'ireo harem-pirenena tsika ireo dia fisian'ireo vahin'ireo koa dia mitarika ohatrany hoe karazana tranokala réseau ny sitesitsina misy firenena maro mpikambanao aminy dia reny a manampy atsika mame information voafarany teo zao ohatra le tsy voafara moa zany fa tamin'ny janoary tamin'ny janoary 2014 nisy opération nataondry zareo a nahafahana nahazo 110 tonnes bois de rose gasy a tany Zanzibar reny zany vokatry ny fiara-miasa zany reny zavatra reny ka zay ny tenenako hoe tsy sarotra amin'ny manajanona an'io fa mila fotsiny a tena volonté politique dia mila acte fanaraka amin'ny lalàna fa acte tena mandresy lahatra dia tsinona zany fa ny fanagadrana roa taona tranomaizina reo zay tena voapirofo fa manao an'le izy ary zay mino fa ny fanjakana manana an'izany pirofo zany eo anatrehan'izay fandraisana ndraikitra izay mihitatra ny raharaha misy teo aloha izy zany ny resaka dia sava sy analanjorofo ny tena matetika voateny tamin'ny resaka andramena taty aoriana voakasika ny any atsimo antsinanana tafiditra ny any amin'ny faritra anosy atsimo andrefa na trano mena be amin'izao fotoana zao hiditra anatin'ny resaka vanila ny any amin'ny savahany fa na iny efa mipetraka dia eo amin'ilay natsidika eo tery alohany hoe karazana fampitsimbola avy amin'ny andramena hitsofoka ao anatin'ny fandraharahana ny lavanila eo amin'ny fampiarana ny lalàna moa zany ny tena devitsika amin'ny lalàna teo hatramin'izao inona ny tena olana ho atsika eo amin'io resaka lalàna io satria ny tanisa lalàna maromaro ianao teo fa misy ny lalàna somary mifanohitra ary manomevahana interprétation sy manomevahana ny fahasarotana ny fampiarana azy zay raha nisy ny fandrarana ohatra ny bois de rose taty aoriana misy didi-pitondrany raisana ministera nanome lalàna manokana olona 13 zay hoe mitaha am'tombotsoana olona 13 ve mpandraraha 13 sa mitaha am'tombotsoana fatra sa mitaha amina inona no ametrahan-dalalana ianareo amin'ny mafiarahamonimpirenena anareo manana fijery ihany keo ngamba mikasika an'izay inona mahasarotra n'le fampiarana ny lalàna ny fijerinay azy raha efa nanao fanadihadiana raha nyresaka ala lohatra zay a dia amin'ny akapobeany ty resahako ty aloha dia ny hoe be loatra le lalàna amin'ny resaka ala ankehitriny moa zany efa misy zavatra ataony eo amin'ny forêt mikasika an'io code forestier io fa be loatra le lalàna misy mifanipaka misy efa tsy azoro-tsony kanefa mbola ampiarin'ireo mpitsara satria nao mivokatry ny tsy fahalalàna nao mivokatry ny fahabangana amin'ny lalàna aty aoriana be loatra le izy dia mila fanamboarana zany zay ny zavatra voalohany ny zavatra faharoa dia ny hoe fananina ve natao ny lalàna sasany mba ho ataontsika hoe vaky manjavozavo ahafahana mampiditra ny ahafahany sasany manao trafika reny moa zany dia efa jerevan'ny alliance voary gasy akaiky satria ohatra zao voaingana tamin'ny taona raiky 12 sy 14 izay raha tsy diso nisy arrêté saika navoakana ministra anankiray fa nivoaka mola izy fa nivoanana zay tena ohatrany somary manjavozavo ka any ka lasa mamela ny hazo rehetra mivoalaza atao ka rehefa miteny ianao hazo rehetra anisan'izany ny bois de rose dia nangatahanay fanafoanana ihany koa reny zavatra eny zany fananina atao manjavozavo satria misy intérêt eo anatin'le izy intérêt vola be miodikodina amin'ity resaka bois de rose ty ary ny tena mampalahelo dia le voalazanao teo olona 13 efa niakatra 30 moa zany izy ankehitriny efa 103 ndray io zany no isany fa teo aloha izy 13 olona 13 fotsiny ve no azo tombony eritreretinao ny saisiana bois tamin'ny 2014 ty fotsiny tamin'ny nanomboana raha ny estimation anay zany dia tonga hatrany 7 millions
€2 eritretinao amin'izany vola mihodinao anatin'io zavatra io saizy fotsiny zay fa tsy zay very ary zay tsatra zany a reny mbola zavatra hafa ka olona tena mifolo fotsiny ve no ahazo tombony amin'izany fa maninony zany raha miditra any amin'ny kitapom-bolam-panjakana raha namaso ny fampiasana anazy na le fataiza le vola no firy niditra atao amin'ny kitapo-bolam-panjakana firy voaka atao amin'ny kitapo-bolam-panjakana nandeha tany amin'ny communisme mba nahazo tombony ve ny antala nahazo tombony ve mananara nahazo tombony ve ny tany boeny satria mahatonga an'le généralisé ohatr'izay a marina fa reo toeran'ireo zany ny tena be an'le bois de rose fa ny tena no adintsika koa dia bois de rose misy eraky Madagasikara misy karazany manko izy io misy eraky Madagasikara ny sasany any tena tsy hita fa tsy amin'io faritra io fa misy eraky Madagasikara le bois de rose de tokony hanana an'izay fomba fijery ngeza be zay zany tsika amin'ny resaka bois de rose hoe ary Pyrénées reny zavatra reny tokony ahazo tombony ny vahoaka malagasy resaka an'le fampidiram-bola ianao teo dia ohatrany tiako ararotana ihany ao anaty fiarahamon'ny Pyrénées ianareo ary manara-maso mety hoe mitsongoloka mihitsy aza angamba ny tsara ilazana azy akaiky ny toetra raha io tamin'ireny hoe nomena lalana nanondrany reny ny vola izay nampidiriny reny tamin'ny kitapom-bolam-panjakana mety manakambara ary manana tatitra makasika an'izay hoe na nahoana tokoa ny fampidirana an'le izy na ny raha patrimoine recette tany anatin'ireo hoe raha tsy mangaiky amin'ny fanjakana ny amin'ny faritra tahaka ny commune na ny région hatraty amin'ny fanjakana foibe misy zavatra azo lazaina ve reny raha fanaraha-maso nataon'ny alliance voargasy sa dia resaka tsisy tohiny tsy fantatra hatramin'izao tamin'ireny fotoana ireny a le namesana autorisation reny dia nasaina nandoa 72 millions d'ariary par conteneur dia manana droit-na 25 conteneur ny olona tsirairay le ray izy telo amby folo zany mana droit-na 25 conteneur ny mampalahelo dia zao natao ny statistika 800 no azony amin'le vola mihodinao zany 800 ny vola mihodinao no miditra any amin'le le mpikapa hazo ny 700 niditra tany amin'ny fanjakana ny ambony zany a dia an'le opérateur le transitaire le mpikirakirany le izy sasy le mpanondrana zany hoe kely dia kely zany niditra tamin'ny fanjakana tamin'ireny fotoana ireny nisy moa nylaza fa eo amin'ny 200 millions de dollars teo no ataoko hoe vola niditra tamin'ireny fotoana ireny ary vola be mihitsy le izy satria équivalent 100 000 hectares équivalent 100 000 pieds moa azafady 100 000 pieds na bois de rose mivery tamin'ireny fotoana ireny 52 000 hectares 50 000 hectares raha ohatra hoe maka superficie iray zany ianao tsisy afa-tsy bois de rose fotsiny dia 52 000 hectares na bois de rose nivery tao anatin'ireny fotoana ireny dia eritrereto hoe efapolo isanjato an'izay niditra tamin'ny fanjakana efapolo isanjato ny any niditra tamin'ny fanjakana 5 dollars ny kilo tamin'izany a 5 dollars ny kilo ny bois de rose iray a ataontsika hoe 150 kilo dia eritrereto ny vola very tamintsika ary mbola tena mampalahelo dia namoronana ataontsika hoe caisse anankiray io vola io namoronana caisse anankiray a zay tsisy lalàna mamaritra ny fampiasana azy fa napetraka fotsiny le izy a hoe andraisana n'le 72 millions d'ariary par conteneur inona tiako ambara amin'izany tiako ambara tsy nisy mangarahara zany tao anatin'ny fitantanana le izy ary tsy manaraka ny orthodoxie voilà zay zany a ary zay natonga anay nangataka ny annulation n'io arrêté io zay mamaritra le caisse sy le fitsinjarana ny vola dia ny mampalahelo tao anatin'izay a ataoko angamba fa tsy nahitatsika inona tena zavatra netin'ireny zay mantsy zao ohatra anankiray zay niraisinao zay andrendriamanga fa tao anatin'ireny fotoana ireny koa nge nalaza be ny vola niraisana tamin'ny wisko tamin'ny resaka soalala mitovy ve le izy satria nareo moa zany manaraka an'ireny satria resaka tontolo iainana daholo ny rehetrarehetra ireny mitovy amin'le caisse teo ihany hoe satria betsaka nge fitarainana avy any amin'ny faritra amin'ny resaka fampidiram-bola hoe misy ny vola fa tsisy tombontsoa fa latsaka any amin'ny faritra ary zay resaka tamberina ndraikitra izay ny manahirana matetika mandresy lahatra ny olona hoe
aiary tontolo enana ve ny mponina ny soalala sokatra oatra ny sokatra rehetrarehetra io ny olona mpanondrana manan-karena mandeha fiaramangirana fa ny olona mpiary tontolo enana rehefa jerena ny sary olona sahirana tebotebo lava mety pression sy nitsindra mahazo azy zany rehetrarehetra zany ao am'le resaka fitantanam-bola moa zany aloha nampidiry antsika ny resaka to hoe satria tsetsatsetsatra tsarotra ny hoe satria nisy koa le vola tamin'ny resaka hoisy koa tamin'ny fotoana ireny avy hatrany de teneko hoe tsy mitovy kosa aloha ny volany resaka minina dia tafiditra amin'ny le resaka hoe mangarahary eo misehatra mihiny transparence sur les industries extractives zay tsika mivoan'izy io rehefa mamoaka tatitra amin'izy io samy hafa zany nintya toantsika tsy mazava mihitsy na ny fomba fampiasana an'le vola iza no baiko ny famohana ny vola ampiasainy iza atao ho an'iza mandeha any amin'ny commune iza zay no anisan'ny mahasamy hafa azy ary zay mahatonga anay hoe le gouvernance le fifampitondrana ny tena zava-dehibe bois de rose eo ihany fa le fifampitondrana ny tena zava-dehibe satria raha ohatra zao ny ataontsika ohatra ny amin'iny ty resakaly ty ary zay mihitsy no voizina hoe isy mangarahara hoe firy ny hazo ny voaka teto Madagasikara iza ny namoaka aloha iza aiza daholo ny permis andreo olona ireo aiza ny vola narotsany tamin'ny fanjakana ahoana ny fomba nampiasain'ny fanjakana ny vola amin'ny resaka ala ny resahako resaka fanoranana hazo dia mety tsy ho sahirana ohatr'izay ny mpiariny tontolo iainana ary ny vahoaka dia mahita mazava hoe zao kay ny voahany vola teto aminay mahakasika izay indrindra betsaka ireo azo atao hoe tratra migazana na natao sy izy iny zava-misy koa nefany misy ny tranga sasatsasany ohatrany tany amin'ny faritra tsy moatsinanana iny azo efa seziny mbola misy olona mandefa sambo mandroba manahoana ny atao hoe raha no hoe tadeleo tsika amin'izao fotoana zao raha nitatitra azonareo aiza daholo no mikasika an'ireo tahirina azo efa nigazanareo natao inona izy ireo ary aiza manao inona amin'izao fotoana zao amin'izao fotoana moa dia misy zany kosa aloha fanadiadiana atao hoe inona ny lalàna mety inona ny fomba anaovantsika an'ireo hazo ireo ary koa ahoana ny fomba ahafahantsika manao inventaire marquage le traçabilité zany le fanaraha-maso an'ireo hazo ireo misy zany zay zavatra zay de misy fanadiadiana akoatran'izay fanadiadiana anankitelo zay koa misy fanadiadiana anankiray koa zany hoe momba n'le hazo nigazana momba n'le hazo nigazana hoe ahoana ny fomba amarotana an'izy ireo aiza daholo ny lalana azafady aiza daholo ny misy azy aloha de firy ny isany de aiza ny lalana aiza miport amoahana azy zany hoe mbola tsy tena fantatra mazava zany ny situation momba n'ireo hazo nigazana ireo na raha Madagasikara am'izao zay indrindra ny tiako aviana fantatra ara-taratasy fa mila verifiena sur terrain ireo zavatra ireo satria nahoana na tiatsika na tsy tiatsika ary mitondra fanjakana ary de faneka an'izany hoe miaina ampitoerana le izy na ny anaty camp ary miaina ampitoerana le zavatra satria be ny zavatra mseo misy baiko misy famakina mihitsy ary famakina angara voatsela ary nandeha tamin'ny fampahalalam-baovao rehetrarehetra zany misy famakina angara mihitsy ary satria azo efa nigazana ny tonga manao be midina ireo opérateur de alainy le zavatra zany hoe miaina ampitoerana ka mila verifiena zany zay zany ny situation an'le izy tiako itenenina de hoe mila aingantsika ary tsy mila miandro kory ary reo fanadiadiana anankitelo zay nyresahako teo fa tokony avy hatrany de mampiatra ny lalàna fotsiny amin'ny reo olona efa fantatra zay ananana proof fampanao an'izy io ary rehefa miatra zay lalàna zay tsy mila miandro fanadiadiantsika fa manana saritsaritsika hoe tena fanjakana tadalàna état de droit ozy izy ny filoha-pirenena zay fanjakana tadalàna dia ary koa ny ary-pirenetsika voaro miditra ao anatina atao hoe rafi-pitondrana vaovao tsika eto Madagasikara ny arahana manaiky ny zava-misy teto Madagasikara hatramin'izay aloha fa nisy ny fahosany fanjakana sy ny rafi-panjakana tao anatin'izay sehatra fiarovana ny arena voatsanahary ny bois de rose moa zany ny tena voaresaka matetika ary nyraisina ohatra teto ao anatin'izay pejy vaovao misokatra eto Madagasikara zay ny fiverenana ao anatin'ny fiaraha-miasa amin'ireo firenendehibe sy ny fianakaviam-be raisan'ny pireneny zay ho an'ny alliance voargasy manokana manahoana ny mety ho toerany fiaraha-mampirenena sy ny andraikitra ao raisiny eo anatrehan'le rafi-panjakana mipetraka mba
hanymetohana mpatanjaka kokoa zay fandraisana raikitra zay amin'ny lafa ny fiarovana ho an'ny alliance voargasy tsara le fiverenana amin'ny ordre constitutionnel misy filoha voafiditsika manana assemblée voafiditsika fa tokony ho fantatry ny mpamatsy vola ihany koa ny asa natao amin'ny firaisamonim-pirenena hatramin'izay ny olana manko rehefa miverina ohatrany io dia miazakazaka makany amin'ny fanjakana daholo ny mpamatsy vola rehetrarehetra dia adino a le olom-pirenena adino le olom-pirenena zay nanao ny aintsy ho zavatra tamin'ireny fotoatsarotra ireny satria hitantsika tamin'ireny fa ny information nomen'ny olom-pirenena no nafahana napiatra ny lalàna indraindray ary misy ary ohatra ny alliance voargasy ohatra dia nijoro mihitsy izy osolo tsy hoe osolo mandateny fanjakana no ny asan'ny fanjakana indraindray fanangataka mandat izy tamin'izany zavatra any dia amin'izay zavatra izany a tokony ho tsaroana fa manana andraikitra lehibe ny olom-pirenena tsy voatery ny alliance voargasy rery fa ireo firaisamonim-pirenena ka tokony ho jerena akaiky zany zay zavatra ny zavatra faharoa tsara le fiverenana ary tsara koa le ataontsika hoe fanambarana fametraka tany-tandalàna ary anajanona ny trafika fa eto ny olom-pirenena dia miandry profo mivaingana miandry mangarahara amin'ny hoe inona ny efa natao amin'izay fanajanonana ny trafika zay mety ampiavaka zany ary tokony ampiavaka an'izao fitondrana vaovao sy ny fitondrana teo aloha zay samy nanao fanambarana manajana ny trafika io dia ny mety ampiavaka n'ity fitondrana vaovao ty dia ny tena tonga an'izay fanambaran'izay tena zava-misy eny toerana mihitsy misy moa zany ny ary anisan'ny tsara ihany koa nijerena hoe nandritra n'izay 10 taona zay a dia betsaka ny olona vela tamin'ilay trafika ary mampalahelo fa sarotra be zany zao manao an'le sensibilisation an'ireny olona ireny satria olona zatra nandray 2,000 teo aloha lasa mandray 400,000 riary isan'andro zany zavatra zany tsy moramora ny mamerina n'le fotom-pisaina ka zay mantsy le olana teo hoe ampandray andraikitra tsika anentantsika kanefa ny sara mamaika ny olona dia le sara ny teneniko teo foana hoe ohatrany mampilamindamina kokoa sady mampetipetengana ny fiainana aloha le mandray vola ingakaingana tsy mora ny asa miandro nzay zay tsy aharitra fa eo miasa miandro tsy mora ny miandro eo anatin'izay satria efa karazany misy olom-pirenena betsaka nahazo tombony tao ary piraitsy kombakomba ny dikany diso kosa ianao raha miteny hoe olom-pirenena betsaka satria vitsy na any amin'ny faritry ataontsika hoe faritra antalary ny tena mampalahelo koa dia zao hoe tsy olona avy eo no mibata an'ireny azo ireny mahazo tombo zany fa olona avy any amin'ny faritra hafa no karamaina marina fa misy épicerie kely mijoro eo amin'le embarquement misy épicerie kely misy fahasimbana be koa satria misy fivarotan-tena ny rehetrarehetra zany dia tsy olona rehetrarehetra nahazo tombontsoa tamin'izy io fa olombitsy ary raha zao fandehan'ny zavatra io raha reny déclaration reny ho any mivadika acta dia tsy aharitra io zavatra io zany hoe very finanana rapitso de rapitso ka eo zay moa zany ny anay voargasy moa misy hoe azany afoezany andro no alaina fa ny alavan'ny taona hiverina jerevo le rapitso raha mifanampitsika ametraka an'io ohatrany hoe any orina any ho lasa commerce légal napiditra ny volam-panjakana voara-masony ny olotsotra ny fampiasana ny volam-panjakana dia za mino fa tena hiverina le hoe misy fiatraikany amin'ny vahoaka tokotra ny resaka tontolo iainana miresaka an'izay tsika andrimatoandry andriamanga fa nisy ny fotoana nametrahana n'ilay antsony hoe comité de pilotage mikasika n'ity resaka bois de rose ity aza aiza ny asa amin'izy io amin'izao fotoana izao satria isan'ny teboka rainy adikevitra ataony amin'le hoe ahoana ny atao mba tsy halasa fatiantoka fotsiny andro andamena efa takazo efa voakapa reo sy ny fomba ahafahana mamarotra azy nefa tsy mandika ny lalàna velona isika tsara jerena hoe tsy tokony ho fatiantoka reo andramena ireo fa misy lafiny ray tsy maintsy jerena koa hoe tsy tokony hiteraka ohatrany hoe incitation négative zany hoe famporisihana satria hoe
tapaka ny andramena de varotana de mahazo volontsika de itoy foana zay tapahana indray de varotana de mahazo vola de le zavatra illégal zany a no mampidibola ho an'le firenena de vao may ho sahirana ka zay tsy maintsy jerena tsara ny asan'ny comité de pilotage de fa mba nanao zavatra betsaka izy izy satria tao anatin'izany a no nandefasana an'ireny patrouilleur reny tao anatin'ny asan'ny comité de pilotage ihany koa tamin'izany fotoan'androny a ny ataontsika hoe nandresy lahatra ny mpamatsy vola anampy atsika amatsy vola ny fiarovana ny parka marobe zany ny asanataon'ny comité de pilotage 5 kosa eo ny fetra ny comité de pilotage satria consultatif izy mila fanjakana matanjaka tsika anatanteraka nireny recommandation suggestion comité de pilotage reny ny comité de pilotage fakana hevitra mba no fanadiadiana mamesosokevitra fa anjara ny ministera tsirairay fitsarana mampiatra ny lalàna ny gendarmerie ohatra ny misambotra na ny police nationale no misambotra anjara ny zareo zany fa ny comité de pilotage zay no ataontsika hoe limitiny piarina ny lalàna raisana ny fipetra fa naizaina tsy zay misy any lafiny sosialy ny olona ihany ao anatiny betsaka ny tranga misy na tsy ny bois de rose fotsiny ny fandrodana trano ohatra zao ampiarina ny lalàna fa misy matohina ny lafiny maolona sy lafiny sosialy reny tranga farany tany majanga raha ny tokony ho izy ao anatin'ireo karazany biby arovana ny andranomasina ny sokatra andranomasina fa misy mihaza fivelomana le izy sakafo le izy fa niteraka fanapoizinana moa ny raha nahita iny zavatra antranga atraiza ny eritreritra ny voary gasy amin'ilay hoe ampiarina ny lalàna injanona fipetra fa tokony isy fipetra ihany koa amin'ny lafiny iray atao hoe hitsinjovana zay lafiny sosialy zay satria rehefa mba milamina kokoa amin'ny lafiny sosialy ny olona mety mora manentana azy ho mpandray andraikitra fieno ao anatin'izay fiarovana ny arena voajanahary-tsika zay tena miombokevitra aminao mihitsy zay hay amin'izay satria ny anay ny fampandrosoana mialohan'ireny zavatra eny rehefa manana ataontsika hoe ny ampy ny olona tsy andehanao andika lalàna tsy hiditra amin'le débat hoe lalàna juste sy lalàna injuste fa nytiako tenena fotsiny hoe samihafa le fivelomana le finanana sokatra andranomasina ataony olombitsy zay efa atao anatin'ny tradition moa zany sy le zava-misy amin'izao fotoana misy ataontsika hoe orinasa lehibe manimba tsy orinasa moa zany fa tokony olona tena manao zavatra industriel mihitsy manimba ny morontsiraka raha tsy resaka tsika fa tsy le tany androa le resaka coro noir le atao haingo anina zany orinasa olona manimba an'ireny ary atena ngeza be fa tsy le fakana kely ny olona ire toerana de le amidimidy amin'ny touriste tsy ireny mihitsy fa mitondra bouteille d'oxygène zany hoe fa lasa resaka industriel zany ohatra zany koa ny bois de rose samy hafa mihitsy le mikapa bois de rose fa iny a zay ivelan'ny parka ka anaovana trano sy ny zava-misy amin'izao fotoana samy hafa be mihitsy zany le zavatra fa tsy maintsy jerena kosa zay satria betsaka ny olona ny velona tamin'ireny arena voajanahary reny fa io nge ny fampidirana an'io bois de rose ohatra zao amin'ny sites tsy midika mihitsy zany ankehitriny loha tsika mbola tsy mahazo manondrana fa tsy midika zany hoe any orina any tsy azo aondrandreo fa commerce le convention momba ny commerce international en espèce protégé no nidirantsika zany hoe misy commerce ihany zany eo fa fantatra hoe tiany tsy malanta mingy anazy de aloha anaraka an'izay lalan'izay tsika anaraka an'izay fampidiram-bola ara-dalan'izay dia manaraka tsara tsika ny fidiran'ny volany amin'ny vondron'olony fotony de mazava ho azy fa ataontsika hoe cercle vertueux indray sady mampidibola no mampandroso somary atositsika lavidavitra kely ny resaka andriamatoa andriandriamanga ao anatin'ny minitra vitsivitsy amaraparanana ny fiarahana isan'ny atao hoe
ilaina ao anatin'ny fampandrosoana ny firenena sy ny amiena takin'izay fampandrosoana zay am'izao fotoana zao ny visiny mpampiasa vola vahiny avy any ivelany ampiasa vola eto Madagasikara tsy karitra atao anatin'ny taona vitsivitsy taona 10 na enina eo fiazakazan'ireo orinasa vaventy avy any ivelany ampiasa vola eto indrindra amin'ny resaka arenakibon'ny tany na solika na gazy io na vatsoa ny zava-misy nefa na tiana na tsy tiana dia misy fiatraikany ankolaka na mivantana amin'ny tontolo iainantsika izay rehetrarehetra izay manaona ny fijerin'ny alliance voire gasy an'izay fanokafana varavarana amina mpampiasa vola vahiny zay satria araha mahita ozy tsika teo ohatra zao hoe misy ny voafeh misy ny tsy voafeh ohatra ny resaka coron teneninao teo zao dia misy nefa mahavita mitrandraka amina fombana indostria mihitsy ao anatin'ny tranga toy ireny ahoana ny eritreritry ny alliance voire gasy amin'ny ilaitsika le olona fahatraiza fahafahatsika mifeh azy lalàna ve no olana sa inona mahatonga atsika ohatrany osaosa foana isika eto Madagasikara ary lasa tompony mangatakatony no sady hiaran'ny fahavoazana eo anatrehan'le fidirana mpampiasa vola vahiny goavana toy ireny. Ny fijerin'ny alliance voire gasy azy a dia tsika aloha tokony miomana voalohany anisan'ny fiomanana ny fametrahana lalàna ohatra fa ny lalàna manko tsy raha voatsampiarina izy zava-poana ihany fa anisan'izany koa ohatra hoe fiomanana ny fijerena hoe izy tia olona amatso hitrandraka eto amintsika ity ohatra satria ny lalàna atsika tsy miteny an'izany mihitsy hoe tokony jerena etika amin'ny resaka tontolo iainan'ny olona tsy mijerytsika hoe taria amin'ny firenena tary izy a rehefa nanao fitrandrana dia nisy olona zao na rary a ny tontolo iainana azy ohatra zao rano ohatra zao ny simba tsy mijery an'izany tsika zay etika izay zany a anisan'ny ataontsika hoe dia efa barrière sahady ilaina le famatsim-bola ary zay fampiasam-bola ary zay alliance voire gasy ary a dia efa nametraka mihitsy hoe ny arena voajanaharytsika tokony raisitsika ohatrany hoe capital zany hoe tsy tazoma eo iny a fa tokony hiteraka zanany iny a dia ny zanany iny noetintsika mampandroso atsika donc ilaina zany a zay fampiasam-bola zay fa mila miomantsika amin'ny zanantsika sy ny tanora ito a Madagasikara hoe andray an'ireny ametraka ny rafim-pampianarana ifanaraka amin'ireny fa ny tena zava-dehibe ao anatin'izay a dia hoe zay fiomanana zay dia hoe mba ahafahantsika manasivana an'ireny zany le fametrahana n'le vision le fijery lavitra hoe aizany tiatsika hitondrana an'ity tiatsika exploitation pétrolière sy minière daholo ve Madagasikara fitrandrahana fotsiny mivoaka ny varavarana dia efa fitrandrahana zay eny somary hafimafy kely ngamalesy fa hoe zay ve nytiatsika sa hoe misy faritra tsy hotrandrahana fa misy faritra anaovana fitrandrahana zay zavatra zany tokony mazava ao an-tsaintsika zay rehefa mazava zay a atsona amin'izay le olona rehefa mipetraka izay rafitra rehetrarehetra zay atsona amin'izay le olona hoe ndao ary ity a azonareo trandrahana ty faritra ity a tsy azonareo trandrahana fa ankehitrinketsika valan-javaboarytsika fanaingina amin'ny carreau minier fanaingina amina bloc pétrolier zany zavatra zany a hitako hoe le tsy hitanay zany fa hoe tsy fananana vina zany tsy fananana fijery lavitra zany mba hahafahana maka décision ary ny olana mipetraka dia tia maritra ametraka faritra voary vaovao indray isika ahafahana mitsindry tontolo iainana fa toro ao anatin'izay ady rehetrarehetra izay ny mpamboly eto Madagasikara hifandroitany mpitrandraka sy ny olona tia hanitatra faritra rovana ny tany volena fiaraha-malala ny olana eo aminy tsitatsita tsy aritra iny fa amaraparany tsika reo atoa Andriamanga 10 taona zay inona ny tena atao hoe mahamafy ny asana fiarahamonim-pirenena ao anatin'ny fidirana amina sehatra fiarovana tontolo iainana fijoroana satria raha nyresantsika teo a tsy olon'olom-poana na olona tsotsotra ny olona atrehana ao anatin'izany minona ny mety atao hoe tranga tena nanahirana indrindra zao tao anatin'izay 10 taona zay fandrahoana na nitsindry isan-karazany dia manahoana koa ny 10 taona ho avy 10 taona ny tena sarotra atao anatin'izay dia tsy inona akory fa ny fananana information fahaizan'ny malagasy manao analizy ka ho lasa marobe tena tsy ny alliance voire gasy rery fa ho marobe zany a no hiara-iady na hiaraka hampandroso ihany koa rehefa manatsaina ny olona rehefa mahazo ny information ilaina izy dia afaka mandray andraikitra zay zany nanisany ady mafy nataon'ny alliance voire gasy teo hoe tsy izay rery a fa mezaka izay mizara mba hahafahany tsirairay koa mandray andraikitra
mivondrona mandraindraikitra amin'ny resaka tontolo iainana moa ny anay zany zay no ny tena anisan'ny mafy ary le fampiarana ny lalàna reny zany zay ny hitanay hoe naprisika foana zay fa tsy mety hatram'izao moa zany tena mbola sahirana ihany koa ny fitondram-panjakana anjara no manam-pirofo hoe tena ametraka état de droit izy ankehitriny ny amin'ny 5 taona manaraka mbola itoy ihany zay zavatra satria zay mino fa tsy ho tapitra rapitso ty resaka fanondranana tsara-dalàna ty ny bois de rose sy ny sokatra no hitantsika androany fa voatsela le mipotra le resaka koro ho avy koa ny minina zany zavatra any mbola mila firaisamonim-pirenena matanjaka dia izay firaisamonim-pirenena matanjaka miaraka amin'ny vahoaka zay ny tena zava-dehibe ary anisan'ny fanamby ho amin'ny 5 taona manaraka eny ary tapitra ihany koa ny fandarantsika amin'izao alina izao akasitrahana ianao nanaky ny vahiny teto tondra izay dinidinika izay maraparana amin'ny fotoanysika omena anjara fitenenana ianao ahafahanao mametraka amin'ny mara-peona sy mamitana ihany koa zay fijeriny alliance voarikasy zay ao anatin'ny fiarovana ny arena voajanahary eto Madagasikara ya ny fijeriny alliance voarikasy dia fotoanany zao ametrahantsika viana hoe aizany ty tsika hitondrana nyty firenena ty fotoanany koa zao amba ahafahan'ny olo-pirenena tsirairay mandray andraikitra mitaky an'le hoe tamberina andraikitra amin'ireo mpitondra fanjakana na le hoe redevabilité fotoanany koa zany zao hitakitsika ny mangarahara fa ireo ihany anisan'ny principe ozytsika ny resaka bonne gouvernance ireo no ahafahantsika mitondra nyty firenena ty androso raha eo amin'ny sehatra ny tontolo iainana zany na eo amin'ny sehatra afako de tsiny zany fa ny fandraisana andraikitry ny olo-pirenena ary ny redevabilité ataon'ireo mpitondra fanjakana zay moa zany raha ny akaiky indrindra no tenena de ny hoe ampiaro le lalàna fa mora mampiatra an'io satria ananana daholo ny pirofo rehetrarehetra mora mampiatra an'io ampiaro ny lalàna fa isy fiovana io resaka trafika io raha ny andramena no resahana eny ary tapitra ihany koa ny fandarantsika amin'izao alina izao tsy hivina ihany andriamatoa Andriamanga mpandrindra nasionaly ny alliance voarikasy no vahiny tato anatin'ny fandarana tamin'ity alina ity nitondra zay fijery zay mikasika ny fiarovana ireo arena voajanahary sy ny resaka trafika teto Madagasikara hatramin'izay isorana be dehibe izy ny vahiny teto isorana ihany koa ny teknisianina izay niarany salata amin'ny fanatotsana ny fandarana indrindra fa ianareo mpijery izay nanaraka hatramin'ny farany zany dinidinika zany dia mametraka ny mara-pitafo manaraka indray tompoko lasy tompoko vavy viroma tompoko